Ao anatin'izay vaovao samihafa izay ihany, manoloana ny tranga hafahafa izay mitarika fahafatesan'olona maro nanomboka ny efatry ny volana martsa lasa teo tany amin'ny fokontany Betsika ao amin'ny kaominina Ambilobe faritra diana dia nidina tany antoerana ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana ijery ifotony zava-mitranga marina sy ny zava-misy marina any amin'izay faritra izay hoarantsika ny anjinjiny noentiny rotsy rakotiny irainy. Nirotsaka any amin'ny fokontany Betsika any amin'ny kaominina Ambilobe faritra diana ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana amin'izao fotoana izao ijery ny momba ny zava-misy any toerana mahakasika ny tatitry ny zandary tany an-toerana momba ny zava-nitranga any. Raha tsy haivina dia nanomboka ny alakamisy fahefatry ny volana martsa lasa teo no nitranga ny fahafatesan'olona tao amin'ny tananan'i Betsika. Saika nitohy hatrany izany fahafatesana izany ka nananika ny olona roa isan'andro ny maty ao amin'ny fokontany io. Mbola tsy fantatra mazava ho ireo tompon'andraikitra any an-toerana ny momba io trangan-javatra fahafa io ary saika ny tomponenana ihany koa ireo mponina any an-toerana. Efa nisy ny fitsidihan'ny mpitsabo izay akaiky indrindra tao amin'ilay fokontany saingy tsy fantatry ny mpitsabo ny mahazo ireo olona. Vokatr'izay dia efa nampandray ny tompon'andraikitra ety andray ny vohitra ireo any an-toerana. Efa andalany mikarakara ny momba io zava-misy io ankehitriny ny sampana misahana ny arety mifindra etsy amin'ny institut d'hygiène sociale Analakely. Somary maharitra hoy ny mpitsabo eo amin'ity institut ity ny fanadihadiana izay ho tanterahana any an-toerana satria lavitra ny kaomina no misy ny tanànan'i Betsika ary mbola miandry izay valin'ny fitiliana vao afaka manamarina ny aretina mahazo ireo mponina any an-toerana. Raha tsy haivina hatrany moa dia isan'ireo toerana izay fitrandrahan'ireo olona volamena ny ao amin'ny fokontany Betsika.